nitranga teo a dia ny fametrahana ny taratasy fanambaram-pananana teny anivony fitsarana avy momba ny lalam-panorenana voasoratra voafaritra ao anatin'ny 9 sy ny 150 amin'ny lalam-panorenana ny fanaovana izany fanambaram-pananana izany dia fiteniko foana ny hoe amin'ny mampanao gazety isan'ny zavatra takitsika izany amin'ny mpitondra fanjakana sy amin'ny mpanao politika hoe tokony mba manatanteraka an'izany fanambaram-pananana izany dia manome an'izay ohatra tsara izay hoe rehefa mandray fitantanana tahaka izao dia ampiarina ny tsikeraina nandritra ny fotoana nanaovana ny asa fanaovana gazety dia mitaterahana izay fanaovana ny fanambaram-pananana izay efa ny fampiresahana tao amin'ny filan-kevitry ny gouvernemanta tamin'ny talata lasa teo ny mikasika an'izay fanambaram-pananana izay ary ny prime ministre lehibe ny gouvernemanta dia nitaona ny ministra tsiraray avy mba anatanteraka an'izany fanambaram-pananana izany ary nilaza izy fa afaka mandeha tsirairay ny ministra amin'ny fotoana rehetra izay mahamety azy anaova ny fanambaram-pananana dia izay no natonga nanatanteraka an'izany androany tsara marina fa tamin'ny ataontsika mpitondra fanjakana rehetra hatramin'izay dia ny tenako izany ny voalohany nametraka ny fanambaram-pananana tao amin'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana ny teo aloha rehetra nanatanteraka an'izany tany amin'ny Bianco mety misy tsy fankazahoana kely ngamba amin'ny voalazan'ny lalàna no natonga an'izay fa ny lalàna teo aloha no miteny hoe tany amin'ny Bianco fa ny lalam-panorenana ny Repoblika fahaefatra dia mametraka mazava fa aty amin'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana no ametrahana ny fanambaram-pananana. Ny faharoa tiako resahana amin'izao maheto antsika namana mpanao gazety izao dia mikasika ny travoina sy ny hetsika ataon'ny ministeran'ny mponina sy ny fiahiana ara-tsosialy ary ny fampivoarana ny vehivavy satria rehefa mitranga ny zavatra toy izao dia manao antso avy hatrany ny olona hoe fa inona no ataon'ny ministeran'ny mponina mamerina ihany hoe raha fantatritsika ny tarehimarika farany nivoaka teo anivon'ny BNGRC efa mahatratra 4,3 sy iray hetsy mahery na 134,000 mahery ny isan'ny traboina tamin'ny fandalovan'ny rivodoza shedza farany teo ary ho an'ny namony ainko dia efa nahatratra 9,90 ary izay no isan'ny natonga ny fitondram-panjakana nanatanteraka n'ilay andro fisaonana ny alarobia lasa teo. Ho an'ny ministeran'ny mponina efa ho antsika izay nanatrika ny fifamindram-pahefana tamin'ny alatsinainy teo dia efa nambaran'ny ministra teo aloha ilay tarehimarika hoe aotra faingo 3,30 ny teti-bolam-panjakana no teti-bolan'ny ministeran'ny mponina izany hoe kely dia kely kanefa rehefa manao antso ny olona dia tsy afaka miteny hoe tsy misy ninona azonay atao ministera mponina tao mikasika an'izany fa izay eo ampelantanana ary izay tarehimarika izay no tiako omena atsika mpanao gazety amin'ity androany ity fa ho an'ny ministera mponina ao anatin'ny teti-bola 520 ny teti-bola natokana ho an'ny intervention d'urgence izany hoe amin'ny rehefa misy rivodoza tahaka an'izao na misy loza hafa mitranga dia mitentina 300 millions d'ariary 300 tapitrisa ariary izay miteti-bola napetraka ananany eo ampelantanany ny ministera mponina. Mbola misy koa ny subvention au secteur privé izany hoe teti-bola izy io eo ampelantanany ny ministera mponina sy ny fiahiana ara-tsosialy ary ny fampivoarana ny vehivavy saingy tsy ny ministeran'ny mponina no mitantana azy fa misy ny fikambanana tsy miankina association na ONG afaka miara-miasa amin'ny ministeran'ny mponina ary manome omenany zareo izay teti-bola izay mahatratra 739 millions d'ariary na 9,30 sy 700 tapitrisa izay zany ny teti-bola eo ampelantanany ny ministeran'ny mponina.
manoloana an'izay mazava ho azy araka ny fantatsika misy ny antso ho an'ny fanampiana iraisam-pirenena zay nataon'ny prime ministre tamin'ny roa andro lasa zay mangatakatsika fanampiana iraisam-pirenena noho ny alehiben'ny fahovoazana na teo amin'ny ainana fo zany a eo amin'ny lafiny materialy isan-karazany tamin'ny nandalovany andrividozy iny dia mangataka fanampiana ivelany sika mitentina 100 tapitrisa dolara amerikanina. Zay ny an'ny fitondram-panjakana akapobeny miaraka satria goavana be ny fanamboarana tokony atao taorian'ny nandalovany andrividozy iny. Neto amin'ny ministera mponina mifanaraka amin'izay politika apetraky ny fitondram-panjakana sy ny gouvernement zay dia naka initiative neto amin'ny ministera mponina kosa indray mba anentana ary eo no antso atao amin'ny vahoaka malagasy matetika tsika manoloana ny voina mitranga fotoanany rividoza tahaka an'izao no miteny hoe aizany tokony andraikitra aizany tokony andraikitra zay nomenantsika zay nitety-bola dia manao antso ny ministera ho an'ny tolo-tanana nasionaly atsotsika hoe tolo-tanana sedza zany hoe isika vahoaka malagasy isika mpiray tanindrazana mihitsy no asaina amin'n'tia indray mitongaty hoe ndao tsika mba anao hetsika fanampiana ny mpiray tanindrazana antsika tsy sarany zay ny négociation ny fifampirarahana natao tamin'ireo mpandraraha amin'ny finday eto toeran'ireo hiara-iasa amintsika ny Airtel, ny Orange ary ny Telma amin'izany tolo-tanana Shedzao ataontsika zany dia amin'ny alalan'izay fotsiny mandefa ianao zany hoe raha manana crédit ianao ao anaty telefônina mety hoe 2,000 ariary dia tapa-kevitra ianao fa ny 1,000 ariary mena amin'ny tolo-tanana dia alefa fotsiny izay zavatra izay a dia tsy misy sarany dia tsy mihetsika isy ny mangarahary eto amin'ity ministera ity manompo izao zay no hitantanantsika amin'ny fomba fiasa dia ao anatin'izay a ho avoakan'ireo mpandraraha ny finday ireo ny numéro de téléphone naharan'ny finday na ny téléphone-ireo olona zay mandefa ny vola angarahara tanteraka zany manatanterahantsika an'ity tolo-fanao any ivelany any misy ny téléton dia azafady mentsika tolo-tanan'izay dia ataontsika mangarahara misy ihany koa ny numéro ana compte bancaire ho an'ireo olona mety hoe tsy amin'ny alalan'ny finday ny tia miandefasana azy dia misy ihany koa ny compte bancaire amin'izay a tsy mikirakira vola itsika fa raha mikirakira vola ma tsy mety mahatonga fakapanahy fa manerana Madagasikara hatrany ambanivohitra zao hoe fantatritsika efa manana finday avokoa mireagira zany ny traboina rehetrarehetra ary misy moa ny fiara-miasa amin'ny BNGLC ahafantarana rehefa avy eo hoe izy ary no hanomezana an'io zay le teneniko hoe 300 millions d'ariary ho an'ny taona ray ho an'ity 2015 ity kanefa mbola voavoaloha zay ary tsy ny rividoza ihany fa ny intervention d'urgence rehetra dia zany hoe inona no ampiasaintsika mandrapatonga amin'ny farany taona ananatsika hoe ide hoe manahoana ny teti-bola eo ampelatana nyity ministera ity aleo avondrotsika tao ministera ny mponina dia ny ministera mihitsy no endraikitra an'izay fanaraha-maso zay marina mihitsy zany ny olona raha ohatra hoe anome vola izy dia zavatra ho aletiky ny olona any am-paosy fotsiny dia zay mahatonga azy tsy mety apetraka zany le antsoina hoe traçabilité amin'ny fampiasana ny vola io mandra-pahatonga ny any amin'ny traboina zay le mangarahara ho tsy maintsy mametraka an'izay mangarahara zay tsika niteny koa tamin'ireny fotoan'ireny tamin'ny alatsinainy ny resaka n'le hoe redevabilité sociale na ny tamberina andraikitra ny redevabilité dia zay za nanome volanao aza vao amiko ny nampiasanao ny volako rehefa avy eo dia ny olona rehetrarehetra zay manome vola zany manana zo ahafantatra ny ampiasany ny volany dia adidiny ministera ny manara-maso an'izay na tonga eny anivon'ny BNGRC ary dia ho ampiasainy ireo ratsa mangaika ny ministera manerana ny faritra sy ny district ireo anara-maso an'izay fampiasana ny vola ny vahoaka malagasy zay satria ity zany tena vola mivoaka ny paosy anaovana tolo-tanana atao ministera mponina ministera kely io
sady kely tetiboly dia marina tokoa niandraiky teto nefa goavana be. Raha manontany ahy ianao a hoe fa maninona ity ministera ity mihitsy no natao ambanin-javatra hatramin'izay. Raha ny tantaran'ity ministera ity izy tia direction taloha fa mba hitsinjatsinjarana fotsiny hanomezana toerana politika ny olona dia izay ny lasa nampivadika azy ity ministera rehefa avy eo, zany hoe ny mpitondra teto amintsika ny tompony andraikitra hatramin'izay a tsy nanome lanja ny mponina. Miverina amin'ilay fampandrosoana teo a ny développement dia mizara roa, ny développement économique na ny ara-toekarena dia ny développement social. Le lafiny social ity a tsy niavy ny mpitondra foana hatramin'izay fa le any amin'ny toekarena no hiazakazahana. Kanefa inona moa ny atogoavana indrindra eo ampelantanan'ny firenena anankiray ny vahoaka ao aminy aloha. Zay ny atongavako eto amin'ity ministera ity, hiady ho an'izay. Tany ivelany a mety miteny hoe zao fa zao amin'izay atao anatiny eo anivon'ny filan-kevitry ny gouvernement, filan-kevitry ny ministra, atao anatin'ny fitondrana no hiady an'izay zavatra hoe tokony nomena lanjy ity ministera ity satria tia no misahana mivantana ny mponina, misahana mivantana ny vahoaka, izay le maha-olona izay nefa ny tena zava-dehibe indrindra eo amin'ny firenena. Ka raha manontany ahy ianao a vao tonga viana ny zavatra vataniko aloha dia io dia tsy maintsy manao ezaka fa tsy hiteny hoe kely dia kely ny tetiboly izay fantatry ny rehetra zany fa tsy hoe vao androany ny fantatra fa tsy maintsy manao ary izay no ezaka ataon'ny mpiara-miasa rehetra eto amin'ity ministera ity manomboka izao. Dia entanina koa sika mpanao gazety ao anatin'izany satria izay le mamponina ny mponina izay a anjarantsika mifanakaiky amin'ny asan'ny mpanao gazety ny fijerena ny tombotsoan'ny mponina izay averiko foana hoe miroa sy folo isan-jato dia miaina ao anatin'ny fahantrana tanteraka.